Nizarany fomba ny ainany tao anatin'ny efataona ny tetezan'izy mianakavy kely any Madagasikara tamin'ny alalan'ny sarety i Alexandre Poussin tao anatin'ny fampahafantarana ny Madaterka moa niarahana tamin'ny fikambanana alefa Madagasikara anona afahan'izy ireo namelabelatra izany teny Antaninarenina teny ano nanaovana ny fotoana niarahana tamin'ny mpanao gazety. Ny sarety no nosafidian'ny fianakaviana Poussin itetezana any Madagasikara, fitidiana izay anaovana horonan-tsary entina ampahafantarana ny Madagasikara ny ivelany. Ho an'ireo toerana izay tena sarodalana dia tsy maintsy naka taxi brosy izy mianakavy kely raha ny fitantaran'ny Alexandre Poussin izay mpanao gazety. Ny maraina teo teny Antaninarenina. Parce que c'est long, hein, 4 ans c'est très long et très engagé ce qu'on a fait. Les bons moments c'était tous les jours et les mauvais moments c'était tous les jours. Donc il y avait des hauts et des bas dans toutes les journées et c'est ce qui nous faisait continuer. Et s'il y avait que des bas, on aurait abandonné. S'il y avait que des hauts, on aurait abandonné aussi parce que donc voilà, c'est la rencontre avec les gens, la joie, l'entraide qui faisait les bons moments. Quand on avait un problème, très vite on trouvait la solution grâce aux gens, grâce aux FCNUL qui sont sur place et qui nous aidaient et qui participaient à notre aventure. C'est pas nous tout seuls qui avons traversé ce pays, c'est tout un pays qui a fait le tour de lui-même. La charrette, elle est très célèbre partout parce que les gens s'en souviennent encore. Hein. Et on était dans beaucoup d'endroits où ils ne avaient jamais vu de charrette. Miss Marto Erana à Madagascar, Timisaret, il n'y a pas de charrette. Chez les Bétimisarat, il y a très peu de charrettes. Presque pas de charrette. Donc entre Mahanour et Tamata, on voit pas de charrette, il n'y a pas de charrette, très peu. Et au nord, pareil, jusque la RN5, de toute façon, c'est tellement dur, il n'y a pas de charrette. Isan'andro dia manokana fotoana ampianarana n'ireo zanany i Sonia Poussin ka iverina an-tsekoly indray ireo zanak'izy ireo rehefa tafaverina any Frantsa. Na tsy nakany an-tsekoly azy reto ankizy reto dia maro ireo zavatra nianaran'izy ireo. On faisait une demi-heure, 3/4 d'heure par jour maximum. Et ça suffisait. Ils sont pas en retard. Ils sont dans les clous, dans les rails. Là, quand ils retournent en France, ils rentrent dans la classe, ils n'ont pas perdu 4 ans. Ils ont gagné tellement d'autres choses, tellement d'autres expériences. Ils savent comment on fabrique un lavoir, ils savent comment on fabrique une voiture, ils savent comment on recycle une décharge et comment on fait du compost. Ny sarety izay noentin'ny fianakaviana Poussin namakivaky an'ireo faritra manerana Nosy dia nampiratiana teo anoloan'ny famaritam-boky Délivrez-nous teny amin'ny tana Waterfront hatramin'ny maraina teo. Ny sarety dia fantatra fa apetraka amin'ny mpandraraha ara-mpizahatany Océane Aventure ary afaka ampiasain'ireo izay liana te hitsidika toerana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny sarety. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao topolasy topovavy tsy nisaraka taminay ary mbola naraka ihany koa ireo toy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra MATV natao hanomezana fahafaham-po antsika avokoa. Izy ireny dia eo amin'ny alatsinainy indray izany sampana fampahalalam-baovao manome fotoana ho anao eto apetraka ny velomandram-pitafa ho amin'izay indray ary soava tsara tokoa.